noraisina tamin'ny fomba ofisialy ny alakamisy faraka amin'ny 30 volana oktobra teo ireo mpikambana vaovao eniviny akademia malagasy ka tamin'ny lapany akademia Tsimbazaza no nanaovana ny lanonana rehetra. Ity fotoana ity izay nitarehiny filohan'ny akademia malagasy Andriamatoa Ranjeva Raymond sy ny Premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Ntsay Christian. Ity farany izay nisolitena ny fanjakana Foibe. Ny zavatra anisan'ny lazainy dia ny tapany faharoa amin'ny journal officiel tokony namerenana zany mba ahafahantsika mamoaka ny ivoaka mpikoroana ho jerena akaiky zany ary ataoko fa zava-dehibe tokoa ny fanapahan-paharehantsika ny ivoaka mpikoroana eto amintsika ary ataoko fa zavatra azo tanterahana zany. Matetika ny malagasy tsy mino fa manandanja sy mandaitra zavatra izay tsy hitany amin'ny gazety-mpanjakana dia amerenana hasina ny gazety-mpanjakana zany tsy mba hanomezana hasina izay tompona andraikitra amin'ny sehatra misy azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia mangataka ny akademia malagasy sahala minisy hatramin'izay hoe fanapahan-kevitra mikasika ny gramera mikasika rehetra dia avoaka eo dia amin'izay mahita daholo ny rehetrarehetra dia milamina. Ny atahorana manko raha samy manana ny fandikana daholo ny olona na gramera zany na voambolana zany dia teniteny foana tsika rehetrarehetra ka mba ilana famerana milamina zay zavatra zay zay natao fonction normative. Ny profesora Rakotomalala Arkadius sy ny profesora Asomakoa Elia Beatrice mpampianatra mpikaroka avy anivon'ny universitény Mahajanga ary mitantana ihany koa ny Institut de langue et civilisation ao anatin'ny universitény Mahajanga. Izy ireo no isan'ny mpikambana vaovao noraisiny eo anivon'ny akademia malagasy. Izy ireo ihany koa no nisolitena ny faritany Mahajanga iray manontolo sy ny universitény Mahajanga. Tsy ny olon-drehetra no afaka miditra ho mpikambana enivon'ny akademia malagasy raha ny fanazavana voaray teny an-toerany. Misy ny fifantenana atao toy ny fanehoana mpahibe maso ny asa famoronana rehetra ary ara-tsiantifika izany tsy latsaka ny roa ny isany. Tsy afaka hialangalana sy hijery anjorom-bala ny akademia malagasy fa maro no manontany sy miandraandra ny akademia. Ivitoerana tsy manan-tsala no eto amintsika satria vondrona iraisany manam-pahaizana sy ny traikefa ary ny manam-panay avy amin'ny sehatra maro samihafa afana mifanakalo hevitra ankalalana tsy mijery firehana sy ny finoana. Tsy mpanapaka politika ny akademia malagasy fa manavaka ny nofinofy sy ny hevidraviny. Eo no isehony lefa mpametrapi-tsipoka maro samihafa amin'ireo sehatra rehetra izay saniny. Tsy mitsanga menatra araka izany ny akademia malagasy amin'ny fandraisana ireto mpikambana vaovao ireto fa mitoetra hatrany ho isan'ny mpitana ny anitra ny entin-drazana, mpitahiry ny harem-pirenena ary fitaratra sy fanilo anondro ny lalakombana.